nidina namany olany mpivarotra moron-dalana dia tsy be horisika ny teknisiany komina Antananarivo renivohitra androany maraina voalohany volana febroary 724 nitarika izany ny sekretera jeneraly ny komina Antananarivo renivohitra Herniaina Razafymahefa teo ihany koa ny delegeniny izany boriboritany izany niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy raikitra fa ho afindra etsy amin'ny fivarotana mitsofoka eo amin'ny mpivarotra kidoro akaiky ny EPP ny mpivarotra amoron-dalana sy eo anoloan'ny EPP Behoririka fa ny varavarana miditra ao no alalahana 2.20 ireo mpivarotra amoron-dalana omena toerana amin'izany eo ampitan'ny Luxor kosa dia ho diovina sy ho amboariny komina Antananarivo renivohitra mba hitoerana ireo mpivarotra sakosy noho izany dia tsy maintsy manana latabatra 2 metatra amin'ny 2 metatra ny mpivarotra tsirairay araka amin'ny fifanarahana tamin'ny komina ihany nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra fa raha mpitso dia efa ho afindra ireo mpivarotra ireo ary anio alina dia efa anao ny antsoina hoe trasazy ireo mpivarotra kidoro kosa dia mifindra eo ampitan'ny Toyota Raseta izay nomeny ny komina nanambara ny délégué ny boriboritany fahatelo fa ho fitsinjovana ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny olona tsirairay no antony mahatonga amin'ny fandaminana manomboka raha mpitso dia ametraka mpivarotra eo amin'ny toerana asiana azy ary anomboka alalaka ny lalana ary tokony tsy hisy mandritra izany ny korotana satria mifangatahan'ny mpivarotra ihany no antony nanaovana izao fandaminana izao tsapa fa mampitohana ny fandehanan'ny fiara sy manery ny mpandeha an-tongotra ny fisiana ireo mpivarotra fanaka eo ambanin'ny tetezan'ny Behoririka ka nampilaza ny komina ny alan'izy ireo ary akoatra ny tsena isaky ny alarobia ihany ary nomeny ny komina hevitra izy ireo mba andeha anatanteraka ny fanarahana ny tsena izany ny tompo fiantsonana Ambohimanga kely koa dia hiala eo amin'ny toerany ankehitriny mbola isy raha teo ny fifampiresahana eo amin'ny komina sy ny filohan'ny mpitatitra momban'izany mitondra ny fanazavana tsara ho fantatra ary ny délégué ny boriboritany fahatelo Andriamamonjy Rato ny antony izao fidinana zao dia hitsinjovana voalohany ny vahoaka aloha satria hitantsika fa be dia be ny mpivarotra amoron-dalana nefa dia raha antsika malala fa ny lalana ny arabe dia natao ho an'ny tomobile ary ny trottoir natokana ho an'ny mpandeha tongotra mba hitsinjovana ny tsirairay nefany dia nidiny fotony tety zany zay mba hijery toerana malalaka ametrahana ireo mpivarotra ireo ko dia manomboka rapitro zany dia ametraka an'ilay mpivarotra amin'ny toerana zay natokan'ny komina Antananarivo renivohitra zareo zay noho izany zany dia manomboka rapitro dia alalaka tsara ny lalana satria tsy hisy intsony ireny mpivarotra amoron-dalana raha ety amin'ity faritra Behoririka ety no resahany fa efa misy toerana ary io toerana io dia ireo mpivarotra ihany nangataka azy hoe aleo zay hoery ka no tanterahany zay ka mino tsy manantena fa tsy ireo mpivarotra ireo indray no andeha hivoaka amin'izay toerana efa nangatahany zareo zay mpivarotra rehetra efa tafiditra ao anatin'ny tsena zay efa natokana ho azy ka mbola mivoaka eny ivelany dia tsy azo hivarotra intsony eto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ho sasena hatramin'ny farany zay mpivarotra mivoaka ao anatin'ny toerana zay efa nametrahana azy